raha mandalo Antsirano ny katogna mandra-pahavian'ny vaovao magnaraka ny fiangonana FJKM Tanambora Fararandriamazoto izay efa nisy disadisa lavalava teto Antsirano nandritra ny 3 taogno no nisy disadisa tamin'ity fiangonana ity ka androany ny tongavany ireo manafahefana sy mpitandrina nanakatogna io fiangonana io. Raha ny voalaza dia mandra-pahavian'ny nouvel ordre no vao afaka misokatra ity fiangonana ity ary tsy aivon'ity fa tsy azo agnanaovagna aktivité intsony ato anatin'ity fiangonana izay efa nakatona ity mandra-pahavian'ny vaovao manaraka ka ito dia mikatona ny fiangonana FJKM Tanambora Fararalahy Andriamazoto Antsirano. Ya magnano mbala tsara tsika jiaby zay magnaraka vidéo ty amin'ity andro talata niany ty arivariva ity. Koragna eto tsika niany dia koragna raha mikasiky fiangonana ndraiky atsika dia ny fiangonana malaza amizao fotoagna zao edy ny FJKM agny Diego zay misy disadisa araka vaovao zay araitsika eto. Fa etsika jiaby zegny zay. Voalohany dia teny fagnajana farany ambany ngamba mety volagno fisoragna ho an'ny fitondram-panjakana fa tsy midrika ankilany tsy mandagny ankilany fa mbelany ho an'ny fiangonana Sambriry ny mandamigny ny raranany de efa zava-dehibe zany zay. Faharoy magnaraka zay koa nareo zay mpijery mety volagna nareo hoe ino ma viany zalahy ty midriky laligny amin'ity raharaha ty raha tsy tokony aferanany mety volagna zegny anareo fa za ndraiky za mpivavaka FJKM za ary ny olo mpivavaka zegny tompo dia voafeny teny sotra masina za dia voafeny teny sotra masina tanteraka zay ao amin'ny testamenta voalohany ny mpaminany Estera zay amin'ny toko fahavalo 15 mety vakinao raha zay milaza hoe ataoko ahoana ny fijeriko ny loza izay mahazo ny firenena. Avao koa volagna izy ataoko ahoana ny fijery ny faningana ny havako na ny taranako agny zay voasoratra ao amin'ny teny sotra masy zay. Izay zavatra zay teny sotra masy zay mahatonga za hoe tafivolagna mandre anjara amin'ny io raharahany FJKM ary mpino FJKM ny tegna. Soragna be dehibe ny pasteur Ray Mandriny izay secrétaire national ny fiangonana FJKM no maly igny nagnaboaboaka na nagnazava ny heviny mikasiky ny raharahany ty fiangonana FJKM ao Antsirana ity. Bon, zao izy Ray Mandriny za zany fa tsy koragna hoe taiza ny ingan'le olagna, taiza ny fototry ny olagna atsika fa tsy koragna igny fa atsika zo zany ikoragna am'le vaolagna, ikoragna hoe amin'ny vaolagna io no fototry ny problème am'izao fotoagna zao ty amin'ny fandraisana ny fanapana ny vaolagna, ny fandraisana ny fanapahan-kevitry io no fototry ny olagna. Nagnazava moa no moaly iny tamin'ny vidéo nataonao ny tanesako tsara ny tanisanao raha tamin'ny raharany mpaminany sandoko izy anao de ny raharany tsy fandraisana ndraikitry ny pasteur atao pasteur zay nitarika io fiangonana io nazavainao tsara zay zavatra zay de nisy ihany koa ny pasteur délégué zay napetraka tsy nandray andraikitry mazava tsara igny dia fagnapitragna pasteur zay nitindrina roa boka amin'ny folo be tsy nekeny fiangonana FJKM agny antoerana mazava tsara ny fagnazavanao agny.
zay teniny latin manao hoe ni ila sy tasina cause, rien n'arrive que sans cause. Dia tokony fantarina hoe ino ny fototry ny olana, dia ny fototry ny olana ny fandraisanareo ny fanapahan-kevitry. Ny fanapahan-kevitra voakanareo ny fototry ny olana zay misapeka amin'izao fotoana zao. Zay ny mahatonga zay hoe aleo iteny eto, satria nareo zany ndraindraiky feon'ny lakolosy tokana no regnanareo any ka mahatonga nareo manapa-kevitry. Na koa nareo misy raha tiana ataonareo tsy maintsy forcenareo amin'igny tapa-kevitry iny zay efa tsy mety ampivavaka ao an-toerana. Zay zany, zay mahatonga zay tafiresaka eto. Ka aminay manoka, raha misy zavatra raiky efa tsy tian'ilay olo na hono na nino, pourquoi mbana forcena amiagna izy? Lafa tsy koragna le na fototry ny olana nagnatsoana le pasteur atao, fa eo amin'ny solution tsika. Na hono mbana forcena amiagna izy? Ny fiangonana FJKM, io tsika raha fiangonana katolika, ilagnantsika koa manogno ny fiangonana hafa. Ny fiangonana katolika dia ninany teny midiny boka amin'ny papa agny dia tsy maintsy tateraigny. Fa ny tsika fiangonana FJKM, atsika manana sampa, atsika manana bureau isaka sampam-piangonana. Io bureau io manapaka ny raharam-piangonana ao amin'ny toerana misy azy. Raha ny tegna izy, raha nisy olana ny fiangonana FJKM Tanambao dia nisy bureau tao. Misy bureau karazana tribunal igny, na ataontsika hoe miteny mazava tsara, misy karazana hoe conseil de discipline, bureau raiky mitantagna ny conseil de discipline. Izay ngamba un truc comme ça zambala mivavaka tagny na ezako azy. Io mandiniky, io zany mandiniky tsara hoe manapa-kevitry amin'ny raharany fiainana ny fiangonana. Raha ohatra misy mpivavaka magnaratsy mety, dia i bureau manapaka ny fagnatsara, ny ino fivolagna izy, fampitsarana ny mpivavaka ray mpino raiky ho tompona ndraiky, na ihany koa hivavaka amin'ny fiangonana iny. Raha nisy zany hoe nisy ny mpaminany sandoko zay tao, est-ce que nisy bureau na ino tsy lazaigna fa nisy ny karazana conseil de discipline zay natao. Ka izao ny hevitry ny bureau tamin'io sampam-piangonana io, fa tsy tenin'olona raiky fona hoe nagnano zao ra ihany de zao ra ihany, igny nenoana. Mety hoe aho tsy nagnatanteraka ny baikonareo le pasteur, satria tsy magnaraka ny fihezan'ny fiangonana FJKM ny fomba fanapanareo hevitry, ilay teny midiny. Ny tsika ao amin'ny FJKM dia ny izy volako teo hoe manana bureau tsika isaka sampam-piangonana, isaka fiangonana mandiniky ny toetra rano fiangonana manapa-kevitry dia aroso amin'ny foibe any. Est-ce que nisy zay zavatra zay? Rary no ohatra pasteur ka tsy afaka, na pasteur délégué io na le pasteur tompo-toerana, tsy ola-dala ireo, fa rary ny zareo raha tsy afaka ndray fanapa-kevitry izay tianareo atao, satria efa petraka tsara bekiny amin'izao fotoagna zao ty hoe ny foibe dia mizaha ny eglizy izay ahia ny eglizy hoe
tiany agnapitranyolona any izay izy mavita didy matanjaka amin'ny adidy, zay ny zavatra misy. Ny tiana ro tao ny atao, tsy magnaja velively ny mpivavaka. Fa ny volana koa anao fa tamin'ny avrily mba la tsy nakatoavin'ny mpivavaka FJKM ny fanapahan-kevitra satria nisy une délégation navy tany tamin'ny 2026 nisy délégation ozy anao andeha hiarandiniky hafahafa ihany ny fahitana izy tamin'ny andra igny satria ohatra ty fangaro ny raharahany politika, ny délégation politique no nisy ambadiky igny raharaha zay nitarimy ny filoha tao aloha tamin'izay fotoagna zay, ambadiky igny raharaha igny ka zay ny tsy nagniky ny mpino FJKM tagny antoerana. Ka mbala magnentina anareo zahay mpino FJKM ao Antanambao mba hiaraka andiniky ndraiky, hiaraka anapa-kevitry amin'ny olona mazao fiangonantsika zao fa Andriamanitra tsy tia ny fisarana. Misaotra tompolahy, mankasitraka tompovavy.